hoe misy rambo ny rivo mahery mandalo aty Toamasina dia ndrika ny mpiara-miasa hoe ahoana ihany ave makoflo hoany ve tsika toy zao rehefa misy ny fitiavana niny nakasarotana dia fonkafihana foana ny zava-detra ka zay no ampilavana isia ampisiavana mba iaravanantsika rehetra tompolasy vovazy tonga ty tokoa ny tena anay anio miaraka amin'ireo mpiara-miasa rehetra ao amin'ny rafi-pitatana am-panjakana rehetra mba amin'ny voninahitra ary indrindra mba hanolotra ampitiavana ny foto-drafitrasa efa vita sy ny foto-drafitrasa ho atomboka ho an'ny vahoaka na ny Toamasina. Foto-drafitrasa efa vita satria zao atsinana zoma zao dia anisan'ny foto-drafitrasa lehibe zay tena ilain'ny mponina tokoa satria fantatra fa ny tonga otrany ny isan'ny robovaritra ary tsy maintsy ampanarahana an'izany ihany koa isan'ny tsena izay ilain'ny mpanjifa sy izay ilain'ireo vahoaka sy mivarotra ihany koa zany ka isorana manokana ny tetikasa Ambatory sy ireo tokony andraiky mpanjakana rehetra isatsokajany miaraka mijery akaiky ary miaraka nanangana izao atsena goavana sy lehibe izao efa namarako ary efa notereniko tamin'ny diako farany tatiny hoe tokony misy apahany betsaka amin'ny eto azo amin'ireo tetikasa maro isan-karazany eto Madagasikara tokony omenan'ny faritra tokony omenan'ny tanàna mba ho hita mivaingana mba hampandroso indrindra moa raha Toamasina no lazay dia za mihitsy afaka miteny sy milaza fa raha telopolo isan-jato fotsiny ny etra zay azo avy amin'ny Ambatory no anaovana foto-drafitrasa eto amin'ny tanàna ny Toamasina dia mino fa androso aingana ary androso lavitra ity tanàna ny Toamasina ity. Raha zo tetikasa etatiko zao ngambany dia iveriko fa raha isan-jato ny tokony hositainy raha isan-jato ny tokony ho atao ka zay indrindra no anaovako antsoaro amin'ireo olona rehetra ary fitondram-panjakana dia tsy anaiky lembenana mihitsy kosa aloha amin'izay eo jerevanay manokana mihefa tena vidirin'ireny orinasa reny fa tsy aka fotsiny ny avy-pirenena efa tsy misy miverina nakany amin'ny vahoaka malagasy ka tenako manokana dia amesaka mpiara-miasa izay hijery akaiky mihetra aloha amin'ireny orinasa reny mba hampandrosoana any Madagasikara marina satria zay rehefa mivarany takitsika hoe mba hiverina any amin'ny vahoaka mba misy apahany betsaka ho an'ny vahoaka mihetra ary mitombony azo avy an'izany firenena zay tsy an'izy fa ny vahoaka malagasy izay ka ny fandaharam-potoanantsika moa dia mbola lava dia lava ihany androany satria nakatsetonasina ny tenanay sy ireo mpiara-miasa maro isan-karazany mba hanamarika ny hoe ireo fampanantenana ireo tetikasa napetraka dia azo sapaitanana ary azo atomboka avy hatrany satria dia amoantsika dia mijery rehefa vita ny fitokanana zao fena lehibe manarapenitra zao dia mijery ny fanomboana ihany koa amin'ny hoe fiteny fitiavana ary manamarika ihany koa ny fanomboana zany azy zany mijery ihany koa rehefa nahazo ary rehefa betsaka ny tsininy ho vita ny lampantanana Antananarivo dia efa niteny ary efa nampananteny hoe mba ataotsika mba ho moderny ary ho amboarina aharina izany antombo ny lampantanana ny Toamasina ary zany ihany koa dia tsy maintsy hotaisika amin'ny fitony ity mba ho reharehany pon'ny Toamasina
satria lampantanàna dia rentatsika be eo amin'ny eo volony tanàna, io no fo ny tanàna, io no reharehan'ny poniny, ka mba ataotsika tena maniratra, ataotsika tena manara-penitra izany lampantanàna ny Toamasina izany. Efaka ny tetikasa hojerevantsika koa androany satria eo ny famerenana amin'ny olony, famerenana amin'ny tokony ho izy, ny fanajoroana ary ny fitokanana ihany koa ny TVM vaovao na télévision sy ny radio nationaly atia Toamasina dia tena manara-penitra ihany koa satria ilaina ny fitaovana ahafahana makobo serasera ka mino fa nazo an'izany ihany koa ity tanànan'ny Toamasina ity. Izany dia midika fa ninona asarotana zavatra sy ny asa sandiavitsika, ninona olana ara-politika sy ny tsakatsakana nisy tao anatin'ny fitantanana dia afaka mijorotsika ary miteny fa betsaka ihany kosa ny asa vita ny fitondrana tetezamita tao anatin'izay fotoana foy izay. Eny fa ankehitriny aza dia raha ohatra ka raporo natatotra tsy dia mahafa-po loatra foana nataony ny banque iraisam-pirenena na ny banque mondiale tamin'ny teto amin'ny Madagasikara mandritra ny taona maromaro izay dia ampany teteny nefa kosa afaka lazaina fa ny fahaizana mitantana nataony ny fitondrana tetezamita dia ny rapportn'ny banque mondiale tamin'ny 25 janoary raika ny votsoko arivo teo dia milaza mazava fa voafehany fitondrana tetezamita ny politika ny fitantanana na dia atao anatin'ny krizy azy. Zavatra lehibe goavana zany satria tsy notereny ny banque iraisam-pirenena fa manana ny statistikany izy, manana fomba fiverina ny fitantanana fa ny zavatra afaka nilazaina sy fitinina tao anatin'io rapport io dia ny hoe na intsitsy na itapana ary na hay natrena ny volany sy ny fandaniana ny fitondrana tetezamita. Vingana lehibe goavana zany tompoko lavy tompoko vavy ary midika ihany koa fanahy mitantana ny mpitantana tao anatin'ny fitondrana tetezamita. Amanaraka azy dia ity mbola tetezamita azy zany fa ho hitatsika io ny toyana. Sora tokoa makasiraka tompoko vavy.